tafamivantana tamin'ireo mpiasam-panjakana tao Moramanga ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatora Ravelonarivo Jean tao anakan'izany no nanompiany fa tandalana ary misy ny lalàna mifehan'ny Madagasikara raha tsika nitatitra izay. Ny zavatra tiako ampitaina amin'ny mpiasam-panjakana zany dia ny fametrahana ny tany tandalana tsara tantana miady amin'ny kolikoly hampanjakana tanteraka ny fanapaream-pahefana ary tao anatin'izany zany dia tsy maintsy nazavaina ihany koa ny resaka demokrasia sy ny firaisan-kina-pirenena. Io moa zay zavatra nolazaiko zay dia zavatra tafiditra ao amin'ny tanjona voalohany ao anatin'le paikady natao dinasa namarita ny filoham-pirenena ny politika ankapobeny fanjakana. Rariny dia rariny raha tenenina amin'ny mpiasam-panjakana ny zava-misy ankehitriny satria betsaka ny tsaho ahely na mandeha zay indraindray sahirana ny mpiasam-panjakana mandray ny zava-misy sy ny marina tanteraka nefa isika ao anatin'le fampandrosoana tanteraka zay tokony irosoana lalindalina kokoa ary ametrahantsika ny androm-panjakana rehetra zay voasorotra ao anatin'ny lalam-pandrorenana dia ilaina zany ny fitoniana sy ny fampanjakana ny toe-tsaina tia tanindrazana sy tia filaminana ampanajana ny rehetra. Zay zavatra zay zany dia ilaina ny fampikasika ireo mpiasam-panjakana rehetra manerana ny nosy ary ho ataoko tiana lazaina amin'izay ny dia tsotra ny fananana zany ny expérience ny traikefa amin'ny fomba hitantanana mendrika sy tsara ny raha-pirenena sy ny mpiasam-panjakana rehetra manerana ny nosy ary ny tiana ho ampitaina koa dia tsy vitan'le hoe tsy manao ny andraiky ny fanjakana fa mandray ny andraikiny ary efa misy zavatra zay ny lalàna an'ireny petrabola indraindray tenenina mba fantatry n'olona hoe misy andraikitra lehibe nefa raisy ny fanjakana ary ampahafantarina ny zareo koa ny zavatra ao anatin'ny mpitondra fanjakana sahady ahafahana mampandroso ny zay mpiasam-panjakana zay amin'ny ho afy